Falmaravatsika rehetra indray manaraka ny tolotra sy tinady amin'ity alina ity eto amin'ny televiziona malagasy asaina ampitiavantsika rehetra anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Anio isika dia hiresaka mahakasika ny coopérative. Ny coopérative dia système na tetikady iray entina mampandroso ny toe-karena natao ho an'ny vondron'olona na vondron'asa na vondron-toerana iray. Ny coopérative be dia be ny tombotsoa azo amin'izany fidirana ao anatina coopérative izany. Ao manko no ahafahana migoka ny tombotsoa iombonana rehetra ao anatin'izany coopérative izany. Ohatra iray amin'ny fahombiazana ao anatin'ny fivondronana ao anatina coopérative ity fanadihadiana ho arahantsika any amin'ny faritra Bongolava ity. Vondrona tantsapa, mpamokatra bero sy mpamokatra katsaka izy ireo no nitambatra ao anatina coopérative. Tao no nahazahoan'izy ireo ny fiofanana na ahafahana mampitombo ny fahaiza-manao, nahazahoana tohana isan-karazany ihany koa, ary indrindra na ahafahana nindram-bola tany amin'ny banky, na ahafahana nampivelatra ny asa fandraran'izy ireo. Andao arahantsika ary ny fanadihadiana izay natao tany amin'ny faritra Bongolava. Yary ndao any an-tsaha amin'izay e. Manita amin'izay? Ie. Tia an'izay ary ny angavinao e. Dia tiny aho. Rasoasoa renim-pianakaviana tantsaha monina eto Ambody Aviavy. Ety Tanimboly no andaniny ampahampotoana maro mandritra ny tontolo andro. Isan'ny toerana manana nofon-tany tena mamokatra ny eto Ambody Aviavy. Ny volo-katsaka no tena ambileny ny mponina aty an-toerana. Isan'ireo mpamboly-katsaka ireo i Rasoasoa. Ny atao safidianako an'ilay volo-katsaka izany izy be randomamy kokoa raha vao karakara araka ny fiofanana azo. Moa tsy dia manahirana be ohatran'ny volo rehetra izy rehefa karakarana fa tsotsotra ihany. 3 tonnes 600 izy isaky ny hektara. Tsara izy izany noho ny tamin'ny volon-drazana. Nampiasa ny teknika volon-drazana i Rasoasoa hatramin'izay. Tao anatin'ny coopérative tambatra kosa no nahazahoany fiofanana ny amin'ny teknika moderna fambolena katsaka. Teknika ampiasainay izao dia manaraka ny toromarika, ny masom-boly fatenina tsara ary mandrotsaka anazy roa sy iray. Dia ny elanelany koa efa vita refy, fahita repera. Dia na masom-boly be da be taloha ilay ajanona ambolena ireny ary efa amin'ny gobelet no afatra fa tsy mba amin'ny daba ohatran'ny taloha intsony. Noho ny aveo koa izany ny tena mba te hivoatra mba ny fandrosoana dia izay no nahatonga anay hoe andao hajoro ny fikambanana. Tombotsoa azoko tao anaty coopérative izao dia masom-boly aloha hitako hoe ny hena izany no namboleko, ny masom-boly nefa ny vokatra betsaka. Dia faharoa manarak'izay koa ny velaran-tany no nataoko hoe tsy dia nitombo be nakaiza nefa betsaka ny vokatra noho ny tamin'ny teo aloha. Dia ny tena koa izany mba afaka mifanerasera amin'olona, mahazo fanakalozan-kevitra, ohatrohatran'izay ilay izy. Amin'ny mpanangom-bokatra ety an-toerana izay no mivarotra vokatra. Dia ny vidiny izany manontany ianao ohatrina izao ny kilao katsaka dia izao ny kilao hozy izy. Dia indraindray ianao tsy afaka miady varotra fa izay mihitsy ny tena faran'ny nividianana hoziko raha alefa dia tsy maninona raha hitondra vola ary dia ohatrohatran'izay ny ifandraisanay teo aloha. Fifampitondrana ao anatin'ny coopérative tambatra ny valitanana. Tamin'ity fotoana ity nanampy ny Rasoasoa teto hiary. Ary manampy indray izay nanampy amin'ny andro manaraka. Na ny fitaomana ny zezika sy ny akora maro samihafa ihany koa aza dia hiarahana manao amin'ny alalan'ity tracteur ity. Miditra amin'ny taona faharoa ny coopérative tambatra eto Ambody Aviavy. Mpamboly katsaka 120 no mpikambana amin'izao fotoana izao.
nanajoro ny coopérative aloha nitatana zareo prospéré dia taony nisy anjara brikiny tsirairay nanajoroana nananganana ny coopérative. Ny fepetra takina zao anatin'ny mpikambana dia tsy maintsy nandoa le anjara brikiny tsirairay nanajoroana izy aloha. Dia misy latsa-kempoka atao ao isa-taona. Dia manarak'izay koa tsy maintsy manaja ny fivoriana izay atao isa-taona. Olona mpamboly-katsaka aloha no afaka miditra ao anatin'ny coopérative. Efa lafo tamina orinasa lehibe ny katsaka ireto mpikambana ato amin'ny coopérative ireto. Ny vory nandinika ny paikady manaraka indray izy ireo teto. Sotratsika rehetra aloha na tonga amin'izao fivoriana izao. Faharoa manarak'izay miarabantsika rehetra iny koa. Dia miantsorina aloha le fitahiana misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa raha tsy misy ny fitahiny tsy toy izao tsika. Dia manarak'izay ngamba ny antony ivoriantsika eto dia hanao ny tatitra ny zava-bitantsika hatramin'izay resaka vokatra katsaka io. Ny lanjan'ny katsaka izay nataontsika contrat 20 tonnes dia manaraka an'izay takin'inona indray no ataontsika. Dia inona ny zavatra mety marimarika iraisana hifanarahana amin'ny zareo. Menantsika tsirairay avy ny fitenenana amin'izay ngamba aloha hoe aiza seza indray no programantsika amin'izay contrat manaraka izay. Iny vahiny no hoizahantsika ho tanterahana fa mbola hangataka sosokevitra aminy ihany tsika sao dia misy ahafahana miara-miasa ohatra hoe manohana zezika antsika izy dia raha afaka manao an'izay izy zany. Itsika zany raha hoe hanao an'ilay contrat na 20 tonnes izy dia tokony hoe le fanatsarana n'ilay kalitaon'ilay resaka fiampiariana katsaka mihitsy zany no tena ahafahantsika satria tsika zany ilay tamin'ny taona manaraka mbola teo amin'ny 3 tonnes 6 no azo. Fa amin'ity taona ity zany mba tokony hoe hanana ezaka ny tsirairay hiditra any amin'ny 4 tonnes na mety ho 5 tonnes koa aza arakaraka. Fahavokarana manara-penitra kanefa tsika tsy hatafavoaka an'izay tanjon'izay tsika raha tsy misy mihitsy le famatsiana zany ara-jezika hitsandaniny koa ny karazana masomboly tsara sy mahafa-po. Paikadin'ny coopérative tamin'ny taom-pamokarana farany teo ny findramam-bola tany amin'ny banky. Amin'ny alalan'ny coopérative nanaovanay findramam-bola. Izay io manao fivoriana intelo isa-taona dia ao anatin'ilay fivoriana ny sosokevitra ny tsiro hoe inona no zavatra azontsika atao mba ahafahantsika mamokatra bebe kokoa fa le mety manana tsy ampy. Dia teo zany hoe andaontsika hanao fisamborana ary any amin'ny banky. Dia rehefa nanao fivoriana moa dia nandeha teo ny sosokevitra dia hoe hanao fisamborana vola any amin'ny banky ary. Zaraina 1.2 izy fa somary jerena ihany koa hoe takiny ahoana ny refy tanin-drano dia ohatrany ahoana ny refy tanin-drano satria samy manana ny refy ny taniny ireo olona ireo fa tsy voatery hitovy. Dia tsy maintsy arakaraka izay satria rehefa mandray an'ilay crédit izay dia misy fanaraha-maso hoe tena ampiasainy raha anona marina ve ilay vola ao anatin'ny resaka fambolena. Dia arakaraka iny tsy dia tena voatery mitovy ilay vola ampiasaina zany fa efa hifanarahany rehetra ao anatin'ny fivoriana mihitsy hoe ohatra izao no kelikely ny anahy le anina fa izao no mety amiko anatanterahako an'io fambolena io. Azahoanay tompony tena azahoanay tompony be da be satria izao mankony rehefa le mamboly dia eo amin'ilay fikarakarana an'ilay fambolena. Mamboly aloha vita ihany le mamboly fa eo amin'ilay miava sy mioty dia eo zany no tena tsy efa lany le hoentinay tatsa mpamokatra dia tsy ampy le fikarakarana an'ilay fambolena. Dia noho fa nahazo an'iny fa hitanay songadina mihitsy hoe tena mety aminay le manao crédit amin'ny banky. Isan'ny tena naharesy lahatra ireto tatsa-pikambana ato anaty coopérative ireto ny serasera ny amin'ny fikatsana ny tombontsoa iraisana. Betsaka mihitsy ny tombontsoa hita zany satria
Na ilay zavatra fanao zany na fambolena na fitantanana tao an-tokantrano na dia resaka gaboraraka fotsiny sy ilay nentim-paharazana no miainana fa izay fa rehefa napetrany tamin'ilay rehefa nitondrany an'ilay fiofanana zay dia efa miezaka tsikelikely manaraka an'ilay fiofanana nentiny na dia fitantanana hatrany an-tokantrano na fikarakarana an'io fambolena io rehefa dinihana manko ilay zavatra napetraka zareo dia le resaka fivelomana zany fahaizanao mitrandraka ny tontolo manodidina anao ny zava-dehibe aminy fa tsy dia hoe tonga ho azy ilay izy. Betsaka ny tombontsoa ho azy satria samy mandeha samy maka ho azy raha tsy tao anatin'ny coopérative fa tao anatin'ny coopérative na dia manodidina ary dia afaka fampiserasera mifampizara izay traikefa azony tsirairay avy sy ny fanandramana hitany tsirairay avy any amin'ny sehatra misy azy. Na dia iray ihany raha ilay zavatra atao ohatra hoe tena volo-katsaka zao ny anay no atao dia mbola misy moa fanampiny hafa ohatra hoe volovary, voanjo, mangahazo, fiompiana madinika, ny fiompiana kisoa sy ny akoho zany dia fampizara eo. Afaka mihaona matetika zany dia mifanakalo hevitra fa raha tsy tao anatin'ny coopérative indraindray mihaona fotsiny any an-dalana dia manahoana sy veloma dia samy vita. Tombontsoa azo tao anatin'ny coopérative fahaizana teo le fomba teknika fambolena zany ray fanaovana zezika dia nisy koa rehefa fanaovana gazo nampianarana anay. Nambaran'ireo mpikambana fa niova mihitsy ny fiainan'izy ireo hatramin'ny idirana tao anatin'ny coopérative. Betsaka ny tombontsoa satria voalohany indrindra moa zany dia mahay mifanerasera amin'ny olona aloha dia ao anatin'izay fifaneraserana izay zany no ahafahanao manovo ihany koa zavatra mba rehetra mety mba mahasoa dia afaka ifampiresahana ihany koa ao anatin'ny mpikambana samy mpikambana dia ahitana ihany koa zany ny fiofanana isan-karazany amin'izareo mpampiofana na ny mpamatsy vola isan-karazany ohatran'izay. Faharoa manarakaraka an'izay nahazo tombontsoa ihany koa amin'ilay na dia fivelarana fotsiny izy amin'ny fiarahana ohatra amin'ny tao amin'ny banky zao dia efa mba mahay miserasera amin'ny olona tao anatina ao amin'ny dera ireny. Io zany ny coopérative tsy miakatra raha tsy ny tombontsoan'ny tsirairay koa no tafavoaka zay aloha tsy maintsy tonga dia tsorona mazava be satria raha hoe ny coopérative hoentinao any ambony any nefa ny tombontsoanao midina na frais ikarakarana an'io izy mety ho sarotra. Ingasolohery moa no mpitanim-bola ato anatin'ny coopérative Tambatra. Mbola tantanana sy ndraiky etako ato anatina coopérative zany dia le reo fandraisana anjaran'ny mpikambana tsirairay ao anatiny any dia tamin'ny voalohany zany izy io nanao latsakempoka 2 alina isan'olona sady anaovana fikirakiro zay nanokafana ny compte tany amin'ny banky. Ny taona manaraka indray zany zay dia rehefa nisokatra ny compte tany amin'ny banky dia nanao tahiry amina resaka katsaka teo amin'ny 100 kilao isan'olona indray zany. Iny indray zany no avadika vola dia iny indray zany no anaovana fampandehanan-draharaha zany sy fikirakira resaka fivoriana mety andehanan'ny membre mety ny président sy ny karazany zany arakaraka izay fivoriana ilaina. Nahatratra 3 taonina sy 900 kilao isan'ny hektara ny vokatra katsaka ho an'ny coopérative Tambatra tamin'ny taom-pamokarana farany teo. Tsy mbola afa-po izy ireo ka efa eo am-pandinihana indray ny hanatsarana sy ny ampitomboana ny vokatra amin'ny taona ho avy. Efa andalana ny fanaovana ny taratasy findramam-bola any amin'ny banky. Tapaka ihany koa fa hifampiraharaha amina orinasa lehibe iray izy ireo amin'ny fahazoana zezika isan-karazany. Ary io orinasa lehibe io ihany koa avy eo no andray avy hatrany ny vokatra. Ao anatin'izany sehatra ara-barotra izany efa dia betsaka ny fepetra taky ny mpividy toy ny kalitao ny abetsaka ny vokatra efa ny dia ny vidim-bokatra aza. Izay indrindra no tonga nanosika ny fandarana asa ampivondrona an'ireo mpamokatra ireo ao anatin'ny coopérative. Ny antony dia satria coopérative irery ihany no afaka miantoka ny hatsara ny vokatra eny fa na dia ny abetsany ary amin'ny alalan'ny fanomezana fiofanana toy ny hoe ara-teknika mba hanatsarana ny kalitao na ampitomboana ny vokatra. Ao anatin'izany nefa rehefa mivondrona ao anatin'ny coopérative ireo mpamokatra tsy mijano ihany tohana omeny fandarana asa fa misy ilay atrikasa
ampifandraisana azy ireo amin'ny mpividy. Mijanona ho mpanamora ihany nefa ny fandaharan'asa hatreto fa ny mpamokatra sy ny mpividy no miady varotra amin'izay ahitany tombotsoa tsirairay avy. Anisan'izany ihany koa ny fahazahoana hanampamokarana isan-karazany miankina amin'ny enti-manana nefa izay. Kooperativa koa no afaka manamora ny fifandraisana na ny resaka petrabola amin'ireo sehatra mpampindram-bola. Raha fitinana zany dia betsaka ny tombotsoa azon'ireo mpamokatra ao anatin'izany hoe fivondronana ao anatin'ny kooperativa zany. Raha tsy tentsika ohatra hoe azo anaovana fandraharahana izy, fandraharahana miteraka vola zany. Mampihena ihany koa ny fahavoazana miatra ny mpamokatra izy satria hifampizarana ny fatiantoka ao anatin'ny kooperativa tsy mitovy amin'ny olona mandeha irery zany. Eo ihany koa zany hoe fizarana traikefa sy ny fahaiza-manao ao anatin'izay fampitomboana vokatra izay. Dia eo koa ny fiantohana an'ireo mpikambana raha ohatra misy ny findramana any amin'ireny sehatra rafitra mpampindram-bola ireny. Ny kooperativa fanantenana eto Ambararatabe efa manana vola avy amin'ny mpanohana ity kooperativa ity ka io vola io no ampindramina amin'ny mpikambana entina amokarana katsaka. Onerana amin'ny alalan'ny katsaka indray avy eo izay vola ny indramina izay. Fotoana fiakaran'ny katsaka aty Bongolava ny volana Jona, efa bolana aty aoriana, izany hoe aty amin'ny faran'ny volana Novambra. Mikasa ny varotra ny vokatra amin'izay ny kooperativa. Telo amby 10 izany zao mpikambana anatin'ny kooperativa fanantenana. Fepetra aloha ngamba tsisy fa ny voalohany indrindra tsy maintsy hoe tantsaha ianao mpamboly sy mpiompy. Izay ny fepetra voalohany. Ny antony safidiananay zany dia ny hoe mbola malalaka ny tsenan'ny katsaka hatreto. Tena ataonay anatin'ny kooperativa zany dia ny voalohany ilay tombotsoa iraisana. Dia indray ilay amin'ny resaka varotra mba afaka mivarotra mikambana ianao dia mba mahazo vidiny mba lafolafo. Dia ny tombotsoa iray koa rehefa mahazo tombony ny kooperativa dia afaka mampindrana an'ilay tantsaha mba entiny ambolena aloha. Dia avy eo iny afaka averiny ato amin'ny kooperativa. Raha etsy no ampindramin'ny kooperativa ny mpikambana dia ilay izy tsisy zanany fa amin'ny fiakaran-katsaka zany mamerina katsaka 20 kilao mpikambana tsirairay. Dia ny vola ona vidiny zany mipetraka amin'ny kooperativa. Reto katsaka hitantsika reto zany zao dia ilay katsaka 20 kilao naverin'ny mpikambana tsirairay. Izay ho atao amin'ny magasin de stockage ny kooperativa. Rehefa natao ny famakafakana dia anisany manana ny lantany, manana ny toerana raha Bongolava no resahana, ny sotra-piariana kataka, akoatra ny berôzy na dipoavatra mena izay efa fantatsika manokana. Raha ny kataka no resahana dia manana tombon-tany isika Bongolava noho ny fisindra velara-tany midadasika, tanety tikambara eto, ary izany velara-tany midadasika izany dia hamafisina ihany koa ny atem-bola fahalonàn-tany. Enina dia efa manomboka tsindro aza, efa manomboka mihena izany fahalonàn-tany izany. Rehefa natao any famakafakana fa hita fa misy ireo tombony azo arotiny, toe-javatra azo arotina ny tena marina. Isan'ny kooperativa efa tena miroborobo ato amin'ny faritra Bongolava ny Tsabrozy, ivondronan'ireo tantsaha-mpamokatra Berozy izay vokatra isan'ny tena mampalaza ity faritra ity. Efa matevina ny traikefan'ireo tantsaha amin'ny famokarana Berozy sy ny fandraharana azy amin'ny ankapobeny. Efa voafeny Tsabrozy ihany koa ny tsenan'ny Berozy ary efa mikasa ny anondrana izy ireo amin'izao fotoana izao.
dia izay ny mahakasika iny fanadiadiana iny a betsaka araka ny hitantsika tao anaty fanadiadiana ny tombontsoa azo ao anatin'izany fifondronana ao anatin'ny coopérative izany ka hanentanana antsika rehetra avondrona tantsaha moa no narahantsika tao anaty fanadiadiana fa tsy voatery hoe ny tantsaha ihany no vondrona ao anatin'izany a fa ireo mpandraraha rehetra dia entanina hivondrona mba ahafahana mahazo ny tombontsoa iombonana ahafahana mampivelatra ihany koa ny asa fiariana sy ny asa fandrarana izay indray ary aloha nitolotra tinaditsika tamin'ity andro an'ity ankasitrahana be dia be sika rehetra niaraka tany mety atao hatramin'ny farany mame fotoana ho amin'ny talata heriny tahaka izao indray raha ny zoma ianao no nanaraka anay dia amin'ny zoma heriny tahaka izao indray ny famerenana ny fandarantsika veloma tompoko